atolotry ny ekipan'ny ATV ho anao izao ilay tantara mitondra lohateny hoe fahavaloko nosoratany RSITA olalaoviny miarabe zao ny antsarandrenarsoa miaraka amin'ny Daniel Rizaniaina ary Aksiello nandray feo Roberto nandrindra ny ara teknika Sarbitsy Tela nanatodosy Vahatra Lasaina. Diary afangandry jianatra mbola eo ampandrina eo foana efa amin'ny enina nge zao marary ary rato fa maninondry tsy haiko fa atao mangorangorana izany ny vatako iray manontolo zany sady mangatsika be koa andray ao nefindry mamay be mihitsy meo mana vetiveti-ndry fa kany amin'ny dokoteritsika tsy mila makan'izany fa efa tsy dia maninona nge aho mety tratran'ilay orambe maly fotsiny angamby io aiza koa akia ary etin'lefa gravy be ohatran'io mbola hojerepotsiny mitsangana ho ady andao ola ny volabe amin'izany io indray nge dia maninona mora izany ny asitrana andriny any diotaviny adidiko izany satria dada sy neny efa tsy eo ntsony efa tsy maninona ho azy afa oko izao ivita amin'ny fanafody etsy amin'ny mpivarotra kaiky atsika etsy fotsiny ampisindy izany atsikako izany dia tsy azo atao ambany-javatra ngiake fahasalamany na tsy dia manambola hoentina amin'izany azy tsika dia mila mitady vahaolana etrehana amin'izay vidim-panafody holazain'ny dokotera dia ana ho aho mividy an'izay fanafody izay sao dia ho tara eo ihany ty ianao eny ary lasa vetivety Manahoana ianao mademoiselle? Ahoana ianao izay azafady? Oui papa. Mbola aty amin'ny garage fa misy tsy mety kely ny fiarako. Avy hatrany aho dia otra vao miala eto ka. Ok. Tsy fantatro ohatry izay sy mba amin'ity fiarako ity fa avy aloha ianao dia ino tsara ny feoany Enonao tsara izany? Tsy tiako mandre azy manao toa an'izany. Afaka firy minitra io vitanao? Afaka mandeha kely ianao dia miverina afaka adiny iray. Ela loatra izany fa mbola misy fotoana hovonjeko. Ka izany nge mademoiselle mbola mety an'ity talohanao ity izay vao afaka mandray anao io Ay, fitahoatra ny ianao fa aleo itadiavako olona malalaka ny aho. Ao ary fa ho ataoko izao ihany ataoko izao mihitsy. Tandremo fa za tsy tia asa mitandrevaka. Afaka tsisakadiny aho miverina eo. Ilaiko vita amin'izay io. Tompoko. Afaka tonga dia alohanao ery amin'ny patron ery vola azafady. Ty taratasy ity no andoavanao azy eny. Anjonanjo izay zazavavy re izany. Ny sotominy fotsiny le taratasy tety atanako dia laza izy. Sambatra amin'ny mpanambolaka. Afaka mibaiko ny ambany fahefana amin'izay tiany anaovana azy sy amin'ny teny izay tiany tenenana azy. Aleo atao aingany ity fa sao dia tsy ho tratra ao anatin'ny atsasakadiny io ka izay vao holoza. Manitra ery ato izany. Ka efa nanao ndry ato izay? Efa tsy dia maninona ka? Tokony mba nakaina kely ange aloha fa tsy vao mainka ny vizavizana anao raharaha be tato indray za kosa ve aty any dia ndrasako an'la reraka avy niasa indray ny zavatra tokony mba ho vitako ka andry ange tsy inona marary efa tsy maninontsony aho afa aoka izay efa masaka ny vary fa miandry izay loka nentina ho any fotsiny ny rano mafananao ihany koa efa voninao fa nydevonjeo aloha sao dia hangatsika eo indray dia mandehana amin'izay ary ndry aloha makaina fa aleo anaovako ny sisa sady loka mora masaka koa tia mividiko ity meo aty voasako reny ouvrier mandra-piveriny lany amin'ny dosy ty ary dia avelao eo fotsiny rehefa vita vo fa aza be krina tsonka fantatro fa tena mijaly ara-bola tokoa izay minadamo izao
amin'ny fomba hoana nefa nilazako amin'ny rato fa hanao voyage d'étude izay afaka 2 volana amin'izay dia efa betsaka ery ilay vola aloha amin'izany na nianina isan'andro aza nefa ato efa hitako fa mandreraka ny rato amin'izao fa tsy mba toy nyreny taloha ireny intsony raha vao nifindra ny asy ireny izy tsy handeha nefa lazainy zareo fa zava-dehibe amin'ny fianarana hono ny zavatra ho jerena sy atao any dia ahoana ry izany tovariana be ndry efa tsy maninona ntsony ny loha efa tsy manina ntsony ary ty ary fa vita le ovy sady efa voatetika fa zoky eo ahoana ke andeha izay hoy ny any dia hanao voyage d'étude afaka 2 volana zany ve dia aiza hono ny andeha any Toliara Toliara dia 2 herinandro alohan'ny andehanana hono tsy maintsy tonga any la cotisation fa ohatrinona kino aloha amin'izany dia 4 andro no hoany samy mandoa 500 000 francs hono fa herinandro no hijanonana any zany fa afaka tsy mandenga hono raha ohatra tsy manamboly zoky tsy misy an'izany fa tsy maintsy mandendry fa aza matahotra mbola misy hahafahana miomana tsara izany 2 volana izany fa 4 volana aloha amin'ny bakanareo moa izany 2 volana ay ve mandeha ny zandriko fa aza matahotra zany dia inona mono no asa ataon'ity zarako papaty izao mbola akarivotra zao aloha fa mafy loatra izay fianarana natao izay ka zany mindalana iny ansa ny fitadiavana azy izany miangola ahoana dia ahoana izany reny orinasa lasaindrina naterako dosie reny mampanatena tsy misy olona fotsiny angendry izany ka mbola tsy voninako zareo ko maika tsy faingana daholo ka mila mpiasa iziko aleo rehefa vonina tsara aho sady hitakosina amin'ny olona indray dia mandreraka be aleo papa no vacances any amin'ny Tatilandy any Antsiranana aloha ka zany ka rehefa tsy asa ihany dia tsy aleondry manampy amin'ny papa mivarotra amin'ny magasin papako efa hoe tsy mbola mazoto asa zany aho sady ao koa be olona mandreraka be aleo aloha za papa andeha ka 8 eo ihany izany rehefa miverina vany eny ariko zao vely izy lahy rija vao miverinako zao andray letra avy afaka ny asa ary nefa nilazaiko alatalohan'ny andehanako reny ihany tena sahirana mihitsy zarery tetina nienjika ny asa rehetra efa napoziko mihitsy za ngely tika tokony mbola amin'ny herinandro mihitsy vao hiakatra fa niangavinypata dia tsy maintsy voatery tena enjana be ngely ety memenina daholo ny kilina dia izany natonga mipata midododo tany izany areo anke mbola izy daholo so ihany fa tsy dia maika daholo ny akamaro iny ary ny lafa mbola iampy ndraika zany letsika sipa zany anjery zany titako marina atao niahaka fotsiny le ty olo ty rado rado koa lesy inona zao mampime eo ka ty pozy laka mivava amin'izany mitanadana mila hidirany lahitra maso ny diridiry mila hidirany vovoka ary manginy lahy aloha fa efa iny taminy izy manao hoany anao mademoiselle ahoana nenao zay mba tiako verifianareo kely fiarako io fa andeha lavitra ay tolakandro renao miverina makazy io ty ny taratasy dia ry ampatro herinao no mandoha voly rehefa sady ngany akamako afeno maso lesy fa zamano nofo vehivavy ty reny olona miavinaviny reny koa ve lesy ho azy resanyjany mihitsy odre fangahy lahy efa mifampiresaka tamin'iny lisy fotoana ny efa nampanamboatra fiara teto indray mandeha zay fa zany nalovany azy zany kely ety tena reny tsy manamby tambony reny mihitsy ka inona mbola narakidy alana hitazy teo ka tsy napoziko ninona ly ty ka nanao solomaso maintsy ary nandrotsaka vory izy tamin'izay dia tsy dia hitako toy ny loatra ny endra reny letry no atao hoe sahatavy ny volona
Ary atao fitiasa fa aza mivala leny an-danitra masina siry tsy natao atsika nytoy ireny. Ahoana inao izay toko? Fa nataonao inona mo fiarako maly? Namboariko arak'izay nasianao natoka. Dia nataonareo amin'izay tiavanareo azy koa. Tsy mba nge io no nateriko taty nefa izao efa nisy fahavoazana sahady. Tsy nikitika zavatra firy ange izay mademoiselle fa nanao an'izay nampanaovinao fotsiny. Aza mba ny fiarako mihitsy nitondranany malohamboto anareo rehefa tsy ampivelomana ny karama dia mitadiava sava fa tsy mipiaisy ny automobilako ny anarina solokina. Fa nisina mademoiselle sady za nge fa le namako nandray anao omaly. Ka zany izy hoe namanaoko tsy atokisana mihitsy reto mpisongo voaomany reto. Tena miala tsiny re. Ao fa hojereko indray izay tokony hojerena aminy. Izany tadiaviko fa niemerenanareo ny piaisiko le tena d'origine niaraka tamin'ny fiara fa tsy reny fatina piaisy nanolonareo azy ao reny. Tsy te hifamaly aminao ela be eto avy irery fotsiny ho ny piaisy nosolokinareo tamin'ny fiara ko raha tsy te hifankahitsika tsy mila nio nanolonareo azy io Tena mifona re mademoiselle fa tsy nanao an'izany ange izahay hitako ihany ange re fietsika reo tao mamana omaly reny Tena minina aminao re fa tsy navita an'izany izahay tsy fombanay mihitsy izany na dia mitsongo vao manaraka ny filazanao azy teo azy izahay. Aza be moraly eo areza moa le namanao sa namarotra ny azo atsoy aty izy fa ely izany. Ny raha ny patron anay mividy piesy vetivety izy tompoko fa tsy izany ka. Sangana teo ianao fa mbola maika ndao hifanazava ery amin'ny mpampiasanareo tsika fa tsy manaiky an'izany aloha Fa maninona kay rato? Tsy salama nga ela? Tsy manino izany ake mandainga kosa elahy fantatro foana nge raha vao misy olana ny any am-piasana. Dia mbala elo andrea anke soky fa misy inona ho avy ange eto akaiky ny soky eto mipetraka dia maninona amin'izay ary ka zao hitandrea nisy korotana kely tao am-piasana dia ny vola saika andoavana ny cotisation andry tamin'ny voyage d'étude nanjarina nefana zavatr'olona very. Zany ve? Le izy ary mbola tsy ampy fa mbola nisy ambony analana amin'ny karamako amin'ny farany volana tsy hitako tsoa sy atao izay vola izay no namezako toky andry ireny. Tsy maninona nge ho ana tsy mandeha aza aza miasa loha amin'izany. Tena miala tsiny ake toa nampanantena be fahatany andria. Tsy maninona ho azy zany fa inona aloha no nitrangany dia vola be toy izany nalohanao nisy vehivavy nampanamboatra fiara izay tao dia milazainy fa nisy piesy nisoloanay moa tamin'ilay fiarany dia nasainy nividianay le izy andray izany nefa tsy tao aminareo ve ny navery azy sa ve nisandoka fotsiny izy? Tena tsy haiko izay nisoloky azy fa tsy tao aminay aloha fa tena nisolo tokoa ny piesiny tsy le tena d'origine matanjaka niaraka tamin'ilay fiara ny tao fa efa tonta sy hafa mihitsy. Raha indray izany courage le izy fa tsy very mandeha izany manao marina izany misaotra ke ty manjomondavy ty rado sa mbola manibana le anjely misy tamboka iny any zavatra mpamihitsy ka tena tsy napoziko vehivavy tahaka reny mihitsy lesa nahavita zavatra toy ireny ka mipiasiny ange tena nisy nanolo tokoa fa tsy tsika selany nanao azy nefa izy dia malizingizina fa atao mitsika foana nyvonjeny raha vao misy tsy mbetimety ny fiarana ka tsy tokony nanao atsika sela toy ireny kosa na izy na izany azy vola bingely ty zany telo eto zany so ihany ary aloha fa mba tsika selany niara-nandroa alizy fa raha olona ray angamba dia asa fotsiny enjana lesika noho iny zavatra iny ange le ty dia lasa sahirana mihitsy ahy
Ry diaro mantsy izao hanao voyage d'étude afaka ray volana. Teny vola tokony andoavako ny cotisation ny lasy zany vely mampalahelo ahery izy io. Efa ambanana tena ny andeha nefa indrisy. Za nefa izao mbola tsy afaka bakany amin'ny pata fa mbola misy an'ireny ambom-bola ho efa indray. tsika sela tokony mba hifanaritra aza lesy moa ty miara vo vina le tia vo mba asolo any dada sy neny eo amin'ny fiainany zandriko vavy. tsy mora angeletsy ny misahana biby amin'izao toerana misy atsika izao rehefa mba mitovy amin'ny olon-drehetra aloha dia efa izay ny ifaliany ka tsy mba tonga ny ankizy rehetra mihitsy ange izy iny ahoany zany ny ankizy mpiara-mianatra amin'izareo zao andeha nefa nonjo sy ny vola zany dia tsy afaka izy anarany ihany ny tena mba miasa. za raza letry moa mba nisy an'ity kary ty efina zay tena ilainy letsy aloha atao vandondra raha voyage d'étude zany ataoko fa mbola azo ampandevirina mafy tokoa lesy rehefa tena tsy misy azo sarangotana ka misy manao tsy ny fa lavoko nge letsy ka la ratsy ny any na tonga azao tsika mihitsy angamba lesy ny tena ratsy vitana ary ampilosy aloha hibata ndraety fa sao dia ataon'ny olona milalao asa eto indray tsika ka vo mainky hovoy eto fa iza tokoa mbo le hoe alain'ny tompon'ny rapitso hitorahito ka io aloha no jerentsika selandro any eo ary lesy tena ho tara androany ora efa tokony hidirana no ny alana tao an-trano reraka loatra koa angamba tamin'ireny asa omaly ireny ka lasa natorona ray tsy maintsy mandeha tongotra nefa fa ny vola tokony atao saran-dalana sitrany ahe mba mety zavatra hosolo-tsakafo ratoandro ay tsy le fiaran'le tovavy ety fangahdy koa reny mipetraka tena izy mihitsy ay le ty na ndeha mafy any izy na dia tamin'iny rampotaka io aza tena feo mihitsy ny akanjoko le ty ry izy anefa lasa ihany sady to vo maika nampiakatra fitaratra tena fabaraka fa ty amiko avokoa mason'ny olona aleo aloha ranga miverina ilay trano aingana fa tsy saka koa zany fofony izany ka soa ihany fa tsy dia mbola lasa lavitra. mba tiako hita le tsy hopozy ny latavy zany ka zava-dozy ohatr'izany moa lesy mbola siny lafimezana ihany ka tsy manjoa lange manapatsy nay hafa mifahazondany eritrehetra hoe ohatrany ahoana pozy lay tena mila tsy ho zakako mihitsy ny lohako noho ny menatra taty amiko avokoa masomy manodidina teo fa ty izy dia nampiakatra fitaratra mihitsy ny tena tsy laitaka zany angamba le hoe fanahinina mihitsy tena tovavy tsy misy lavana azy neny lahy miendrika fotsiny ny tena anjely fa mitoetra tsy mamely lahy kosa le tiako letsy efa reny velesiny nataony nefa mbola rovan'la ihany izy tena ataoko mihitsy fa mbola averina ty fa dia miala tsiny afitavany lahy le tiako ahoany sady aninona iverina ty tso moa izy tsy tadidiny langa reny teniny ireny sady izy koa mampidika izy olona fotsiny ay moa izy iny ka mipetraka ny akaikina ihany mbola teo doniny amin'ny fiarandrainga ela vo tena kalazy tatera za koa lesy ny asa iny an'izany fa ela koa dia dizotry ty azy tanteraka mihitsy ka ela marina rem-panany renga ty ka tsy mba vaky loha zany ny azo nyvolanana mipetraka ihany no araviravina hitan'la tamin'ireny nataony antsika sela reny aby so dia arary foetary ny akamako fa oka zay letsy efa vita sady anga sasalambandry ie vo avy nanily azy mihitsy ah io ka manao ana ny fanomanandry fanadinanao aloha tsy ela ntsony ange izay
tena mialatsiny aloha fa tsy maharaka manara-maso ny fianaran-dritso fa variana amin'ny asa loatra ai ngako moa fidinao an'lahy zany zara no misaotra ny lahy mizaka samyreriny adidy atsoro any dada sineniko malailo an'langy ahy nefa tao ahoana moa za nge tsy maninona ezaka foana fa aza matahotra fa aza tao ambany zavatra fotsiny ny fianarana fa io sisa hitandry ho avy tsaratsara koko tena efa mezaka be mihitsy aka ataoko indray maka io baka io fa aza matahotra zoky efa vonona zany ny zandriko na atao rapitso azy zany tsy androko tsony ary zay re volan'ny sisyzaiko kely sisakia sady zaho mahatoky ny fahaizandry foana hitady asafa zao fangavo roky lahy aka manomboka mandreraka fotsiny ny ao ampiasana fa fihetsy loatra le mpampiasanay fa ahoana rado aza fenamiko moa fa mba tantarao tsy manafinjavatra amin'ndritsony ange ahy efa lehibe indry izao afaka ro volana dia ho ampitoana amin'izay ka tantarao ary zany ho ahkia manambaka loatra izy ny asa mitombo sy mibetsaka isan'andro nefa ny karama tsy miova mihitsy dia ela zany lahy raha mahita asafa fa miaritrao ihany aloha mandra-pahy ao fa nampy an'ilay asa koa raha vao vita ny baky zany za nga moa ny teny an'izany ka sady mbola tsy adidindry zany fa mianatra aloha ny raharahandry izao za nge tsy andao fianarana-tsony raha vao afaka baky fa ahoana zaniko leo mianatra sady angandry tsy zany ka efa zao kosa ve ny mahazo atsika dia mbola nampitrotraka amin'ny fianarana eny amin'ny anjery manontolo indray tsy moramora nge ny fianarana eny efa ahitako aza lety izay fa aleo hijanona amin'izay za zany zoky dia aza mbola mieritreritra n'izany fa menara aloha efa mezaka io mitady sy manangana vola entindry anatanterahndry an'izany ka avelo koa ary hiasa nampy an'lara vao vita ny baky hipetrapotsiny ety ihany ako sady efa mahavita karaha-panondro koa amin'izay ao eto eo ihany zany fa andao amin'izay aloha isakafo andao leo amin'izay dia papa sao dia tsy hatratra ololeto ka fa angandry tsy hitondra fiaraka andeha taksia fa somary teritery izay ihany ny lalana miditra any dia manahirana ary hitondrana fiara ay ndana ary ye baibay papa baibay indri ary aza elany sao dia hotara tomobila sy elaka manahoana tompoko ahoana saika mba hitady ny tompo-trano ato azafady zany ho izy fa ninona tsy zany fa tsy andany andro aminao eto fa manana fotoana vonjeko afaka mandeha ianao tra mbola andinika tsy zany fa saika hitady asa tompoko tsy mila mpisoloako izay ary mandehana mandeha any fa sao dia hitsikiliny atao aminay koa ny antodianao mody mitady asa io ka lasa tsy mbola nanona hikasa anao ratsy olona hatramin'izay ny ainako na dia manitra aza tompoko dia mandehana amin'izay ary fa tsy eo no miseho maivavy eo misaotra betsaka mademoiselle misaotra anao tompoko toetra azy olona ry zany mifanohatra tanteraka amin'ny endriny araky ny filazandrija azy tokoa nefa za to tsy mety maka alazina dia reny foana zany ataony amiko aleo mialety so dia ataony olona ho mpangalatra eto amin'ny vavadiny ololety indray teny efa totombitany tika dia ho aizandray zany nefa rado tri efa nyravinareo fa elany maninona ty amin'izao ory zao ngatsy ny asa nitady aka dia efa nahita mbola afandao aloha dia asa koko ve ho hitandray andro rado ahoana hiasa amin'izay manomboka rapitso maninona hiasa amin'izay aho efa vita iny ny baka fa miandro ny valiny sisa dia aiza hono ndry ny hiasaka mitadiko izay hitako any dia ataoko daholo indrisakia
sopatra loatra ny fiainana. io indray raha tsy ny sentosentony efa hoe mahaiza mankasitraka amin'izay nomen'andriamanitra ho aho tsy nampitondra izay tsy zaka izany izy fantany foana izay mahasoanao. Tokoa moa azafady arakia tsy tsaroko foana fa ela moa izany mbola tsy nahita asa hafa ihany. Mbola tsy nahita foana hatramin'izao dia tsy maintsy mijanonao ihany izany aloha atao miandalana eny ihany ilay izy. Eny sady tsy mora izany amin'izao. Manahoana tompoko? Ndry manahoana ianao nga le olona nylazay mpiamina fa mitady ato eo? Eny tompoko. Ka ahoana ny ianao izay? Tsy izany fa saika hitady asa tompoko. Hitady asa? Fa asa toy inona no tadiavinao? Tsy mifidy aho fa izay misy dia ataoko daholo ka. Ka efa mahanan-kara-panondro? Fa efa ampy-taona ka. Fa ahoana koa izany sarotra be nge no mampiasa zaza tsy ampy-taona amin'izao fotoana izao ka za nge tompoko efa ampy-taona fa mbola voanamboatra kara-panondro fotsiny izao mampiry trano sy manasa lamba vitanao izany? Eny tompoko. Ny ala manko ilay mpanampy ray tokony ianao an'izany dia tsy arak'ilay mpanampy eo daholo ilay izy ataoko ka vitako izany. Ay mandrosoary ianao iza moa no fiantsoanao? Diary tompoko. Tongelahy manahoana ry? Manahoana? Ty aloha raisy kely za re ndeana tonga dia misaika fa efa mafanao ny ranolahy. Misaotra kia. Misaotra an'Andriamanitra fa voanitady dia efa nahita asa sahady. Natsapako mafimafy aza ny raharaha tsy manina fa ataoko foana sady toleranga endrery koa no ao amin'ilay trano ka inoko fa tsy dia abe asa firy. Dia ahoana tokoa moa izany momba ny karama toa tsy mbola nilazainy mo za koa tsy nanontany momba izany akory tamin'ny resaka teo iny koa. Tia za dia nanaiko fotsiny koa raha zara fa mandray moa dia ahoana? Fa inona kimo mampimerery andry io? Mba misy zavatra tsaroako fotsiny re nahita asa ngely etsy zany fa asinona ke? Mampiritra ny sy manasa lamba. Izany ve akitsy andreraka? Raha efa fanaoko ihany ary zaniko sady le rangarery ihany no fa mpanampy daholo ny akamarony. Dia ahoana ny karama amin'izany? Mba azoazo ihany ve? Tsy haiko tsy mbola niresaka momba an'izany mihitsy izay. Mety mifanomboako miasa rapitso angamba? Fa rehefa tena mandreraka ki dia ajanony ihany ka. Aza mamono tena amin'izany fa mbola azosika efiana ny kely raisiko isam-bolana io. Aza be fanahina aho lahy. Izy koa ve moa dia ampanao zavatra tsy ho vitako izany ka rem-panany reny angeraka ka tsy mitseritra madinika izany ny asa iriny fony ihany no ilainy na fomba ahoana natotosana eny lesy ry zoky tiako ao fa tantaraiko an'lahy daholo ny zavatra ataoko isaky ny mirava mitovy izany sika selahy zao fa samy tsy mody atoandroko fa izany mety tonga alohan'ny lahy foana. Dia aza tiany fotsiny izany mitondra ny fanalahidindry rehefa mivoaka. Efa vitandry ve ilay evitrano zanako nasaiko nalamindry ho tonga androany mantsy izy fa zavatra tena mahakizitina azy ny evitrano korotana. Efa vita ka sady efa voasolo araka ny baikinao avokoa ny lamba rehetra mandravaka azy. Moa ka zanako ty rangatiny ny tompon'ilay evitrano tsara tarena lamiko teo. Mety sara n'ilay zazavavy angamba ilay miantona amin'ny rindrinao io. Mandy izany raha tena izy tokoa zao afaka manomboka ny sasalamba amin'izay izany ry raha vao vita avokoa ny fandaminanao
dia aza dia miraikiraiky tsony sao tsy maina ny lamba matevina. Eny tompoko. Fa anisany fiara tsara tele miditra n'izany. Oay, tena ireny karazana fiara ika faran'ireny mihitsy tovavy, tena le tovavy tao amin'ilay sary io zany le zanaka Monsieur Victor. Fa taiza foana nefa izy n'izao vao hitako sa tsy mipetraka ato. Papa, Ny zanako tonga sondry. sofatratra. Dia inona kino vaovao? Tamana mihitsy ny zanako Ka mba nivarivotra dia varinako. Efa tonga omaly ange afa tsy nilaza tamin'ny papa fotsiny fa mbola teny amin'ny taty toly. Ay, hitako ny tonga marainako. Fa iza koa ary papa io tovavy manasa lamba ao amin'ny bassin io Mpanampitsika vaovao io ka. Sahirana loatra raha mavy manenjika ny raharaha rehetra dia nampanaoviko azy ny fandaminana ny trano sy ny sasanamby. Dia aka mpanampy koa moa ry papa dia tovavy kely ohatry ny reniko. Manina zao raha tsy ireny efa zokizoko ny tohatra mavo ireny ihany. Ka izo no tonga nitady teoko. Inona nefa ny tsy itiavan'ireny tovavy toy ireny? Niaingitraingitra fotsiny fa tsy maharaka ny asa koroko. Tsy manino izany akio fa maharaka foana rehefa zatra. Eny azoko. Ary aiza ny etandre aloha Mbola ao anaty fiara ao sady nitondrako voandalana tsara be papa ao. Draso ange saiko bataille mousse mankaty Ay, indrika ilay napirina ny efitranoko tato. Eny tompoko. Dia indrika koa ny nandamina azy talohan'ny natongavako teo. Zaka. Avindry aty. Fa ahoana mademoiselle? Fa misy inona? Manara fotsiny aty midira. Ahoana izao? Izao ny tato talohan'ny nandaminanao azy? Ohatra izao? Reto izao? Jereo? Tsy teto ny toerandreo? Fa nanina nafindrafindranao avokoa ny zavatra tato tsy fantatrao fa ny reniko fahavelony nametraka andreo. Ka mandama sy mandio fotsiny ny asanao ato fa tsy manova toeran-javatra. Ao, tena miala tsiny mademoiselle. aza be fandavany eo avy irenao amin'ny toerana nahitanao azy voalohany daholo ireo etandreo aingana. Ka za nge tsy namindrana dia kely tamin'ireo efa ohatr'izao no nahitako an'ireo fa izay nikidika azy tany aloha tany no tsy fantatro. fa misy inona ato inona izao ny tabataba ato izao? Misy olona nikorotana ny efitranoko. Nifindra toerana daholotra zavatra mba nampirima mao farany tato. Aoka izay zanako aoka izay. Tsy manana fahatsiarovana tsony azo ireo nampirima ny efitranoko ireo foana nge nitsaroko isako miditra ato nefa izao tsy atsony. Oka ho azy ay ndana makany any efitrano papa aloha eny ary tena miala tsindra mse tsy namindrana dia ray tamin'ireo zavatra ireo mihitsy fa nandio sy nanolo ny lamba rehetra fotsiny nataoko. Mety le mpanampy taloha tato angamany nanao andreny nandritra ireny miangola tany antsinanandreny ka. Ay, miala tsindre mafy tamin'ny loatra mantsy ny nandaozandreniny azy tamika tamin'ny nahafatesany oloka vato ka lasa masika sy kizitinjitina toy iny ny zanako mampalahelo izany. Zao raha ho arak'izay lazainy fotsiny baikiny
aza toerina izy fa tsy tiany zany efa tsy hitako tso mantsy zay atao azy dokotera manampaizana firy zay no efa mitondrana azo mbola iny ihany hatramin'izao efa izay hafaly azy no sisa tanjoko tsy mahanafa-tsiny mantsy a dia indrery aza matahotra ianao raha mise fa hiezaka anao izay tsy asorena azy tsony toy izoary ny asandri fa anambitamby azy anorony andry izay toerana tiany andaminana ty efiny ty eny tompoko sarotra iarahamony tovavindra zany ka tsy maintsy miezaka zany fa aiza moa ny andaninany tontolo andro raha tsy ato foany fa maninona ka indry toa milalao sotro fotsiny fa tsy mandrapaka akory di misy inona ho marary angandry fa maninona ho any zandroko tsy manino zany aka tsy marary koa fa inona ihany ary ty varombariny ity sa misy olana any ampiasana lasa saina amin'ilay zanak'ilay raha ngam-pampiasa iny fotsiny aka fa nga mananjanaka ihany le ranga fa tsy hoe izy reryindray no mipetraka ao mananjanaka vavitokan'izay izy fa nyvadiny hoe efa maty fa hoe tany antsirana n'ilay tovavy dia ny androany vo tonga nipetraka tany izy zany tsy dia haiko loatra fa nidy be foana mantsy ilay evitrano lazainy fa azy fa vo marainy vo nasainy dioviko dia inona malasa sainandry amin'izany ka mandinika n'ilay tetran'ilay tovavy asika sady miavina be tsy maintsy izay baiko no arahana ary tsy azo toerina izy hafahafa tokoa izany ka mba ho azy rahamonina ihany ve aky ny olona toy izany dia efa nobedesina izany re olazaiko andrado ve dia ary angezany anontaniako izany felany maninona tsara na dada sy neny aza mbola tsy nikikika na nitsika ambonindry aza ka maika izay olona tsinitsinina ny velany any ka tsy dia omena tsiny ange izy fa marary saina nininona manjo azy tsy tokony hikazy tanina ny olo-pehezina na dia ambany toerana noho izy aza tsy marary sainy zany izy fa nanomboka tamina faty andreny io ndray no nampiovany toetra ny toy izany angamba ny otrika atao anatin'ny loatra ny alahelo ka mahatonga azy manao an'izany ka tsy ny anabavy kosa ny atao an'izany na dia izany azy tsy fidiny ho azy ho fa za mantsy namaly azy fa mbola tsy nahafantatra ny toetrany le reny mantso no mpandamina ny evitrano io fo ny fahavelony dia rehefa maty le raha matoa dia tsy navelan'ilay tovavy novana tamin'ny toerantsony ireo entana tao fa rehefa mandeho azy dia averina amin'izay misy azy ihany kay tamin'izy tsefy izay angamba dia nisy mpanampina novo izany ka izay no nampateritra sy nampalahelo azy dia niveriny fa izany nanao an'izany ka tokony hojabony izy raha izany fa misy voadona kely ny sainy marary saina ange izany tsy adala izy ka za ange tsy nyteny hoe adala fa marary saina ho ahy tokony manatina psikatra zareo ka efa dokotera manampahaizana maro ny ray no nitondra anazy fa mbola tsy nisy fiovana ihaniko raha mbola mitoy akiny toy izany dia aleo miala ndry so fatin'izany eo raha mihetsika indray ny arititsainy ho hita eo foana ray izay atao aminy monsieur Victor ange tsotra mahazo an-tsain'izay zavatra mititranga tsara izy ahoana tompoko mba vitanao ve ny zavatra nasaiko nataonao ny fandamina-trano ny vita tompoko fa hipasoka nreto lambireto izao nataoko zao ny vita amindry jereo fakoninona zao reo ao fa hofafako re ary atao viaingana dendana midina any amin'izay ary tsy ilaiko miakatra ty tsontra tsy zana papany miantso mazava eny tompoko mingolo otry vagandry iny mbola tsy niomana foana otry fa ndeha ho aizy hivarotra indraiky isika fa miomana aingana za tsy ho antsony ka aseho ny papa amin'ireny olona be dia be reny fotsiny tsy tiako ka inona ihany ary zany no tiany zanako alefa novakasa indray
ny antony nampiverina aingana tany atsirana anazy efa tsy nampazoto andeha tsonoko be piditra be mantsy ao amin'ny trano tatilandy sady amin'izay zao karazan'olona rehetrarehetra zao miara-mihinana aminao daholo sady tereny zareo entina mivoaka foana koa za tsy andeha naizanaiza tsoa fa aleoko mijany ety any ka tsy tsara ngely mikobokobona toy izao foany tsy mety amin'ny fahasalamana ndao ary hoentiko ary amin'ny resto tsy dia be olona indray indri fa zandry papa ndao fa andry mahita azy telefony langely ty zany minainana be zany ay moa azafady kely ngely ty io akanjoko akaiky nylay io ty ary allô manahoana tompoko ie izy indrindra ka zany ve tompoko eny tompoko ho avy aka fa misinna ly ty olo ty niditra hopitaly no diary fananina o tsy haiko fa aleo aheran'nypata vetivety dia makany mirary fahasalamana ho azy le ty mandalo eny ana rehefa malalaka okely izy iza moa le chambre 14 ty zao ny 12 13 ay hitoka diary fananiny ndry ndray diary manao ny ianao ry tovolahy manahoana tompoko ianao anga le anadahany diary raha tsy mahadiso zany misy ka raha tsy diso ianao le niantso tamin'ny finday teo zaka monsieur Victor no anarako za no mpampiasany diary ay faly mahafantatra anao tompoko za kosa nrato natahany diary araka nefa nolasaina teo dia faly mahafantatra ny seko fa inona moa nahazo ny sandriko azafady tena mifonarisea tsy haiko izay famalinisy ilay zanako vavy teo an-davarangana any keo fa efa diary ny tsiraratery amin'ny tany no hitako maninona zany natosin'la zanako avy eny ambony riana zany le zandriko tena mbola mamerina ny fofonana arsea tray aza matahotra se fa efa vonona ny antoka izay lany rehetra mandra-pasitrany zany ve misy tolakoraisina ntsony andray kosa ty lozana fitsika ny zanako ao zany mpamon'olona mihitsy tena miala tsiny sea dia mahazaka toerina zay matsy izy zay ka mety zay no nampisafoaka azy na dia zany aza tokony mba nandinika izy vao manao zavatra fa raha manino ny zandriko io dia miala tsiny aminao raha misefa dia hifankahita kely zany zanako zany oka arsea oka mariny diary mbola reraka loatra izy io rsea vo teo mantsy izy no nahatsiaro tena fa avy aloha aloha izy atory tsara fa iny tsy lozana fitsokondriry miangola nataondry iny ny diary ka efa nyteneniko izy hoe aza miakatra ty ambony atyo raha tsy atsona dia mbola tamy any izy na tsy nisy nanafatra azako amin'izay ne izy tenena mbola mahita havaly foana dia izay no nanotsy andre azy teny amin'ny tohatra tsy fantatro fa leo be an'le famaliana dia ndroako idiny izy ka somary natosiko kely kanjo mo efa nanamorona le sanatohatra ny latongany dia inizy ny anjery tena miala tsiny papa tsy fananiko ane le izy tsy tokony ho aty amiko indri no hiteny an'izany fa any amin'ny diary ao izao tsy fantatra hoe ho maty sa ho velona zany ve zany tena tsy hitako tsony izay atao andritika hovinindriny mba ho tony ny olon-drehetra amin'ny tafy nofa mandra fa zany efa maninona tsy efa mitenenao moa fa tsy te hifanerasirana amin'izankoatranao raiko sady tsy haiko hoe inona ny lazanao hafa tsy mitovy amin'ny olon-drehetra
sa tianao anaraka ny mamako a vo iny ianao fa mitafy no foamandrato ny rehetra ihany zany tinao miangola aza miteny toy zany ry tsy manana afa-tsindriandre ahy ao mialatsiny papaky mialatsiny ohatra manahirana anao foana mialatsino aho fa mba toana fotsiny ateo dia lasa nahateny andreny oka izay andeo sika ho any amin'ny hopitaly fa mifonandry amin'ny diary soany ka soany tsy mety zany fa tsy maintsy makany ry mialatsiny aminy ndana no manaingana aleo amin'izay le fiandy hitan'ilay any mantsy patasy ny ankizy tiana nda senda taratara kely zay misaotra lesy mandoala ty foana rehefa malalaka zay diary mirary fahasalamanao andry misaotra riza mbola manintana ihany le tanandrisy lamosindry teo efa mba tsy de tony teo alohatsony ka efa miasa angamby ho fanafody voanapetraka io ary lahy nga tsy miasa ataoko ahoana moa akiny ny fandozanandry amin'izao tsy manana afa-tsy za angendry dia za koa tsy manana afa-tsindry tia manjoa andry aza efa makarary oka izay zoky aza matahotra fa mbola ho sitrana zany manahoana nareo da manahoana ny marary manahoana ianao monsieur Victor manahoana ianao tompoko ka efa manahoana ry izay efa miresaka efa tsy dia maninona ka aiza koa io tsy dia maninona eo fa manaintena hoe ny lamosiny sy ny tanany avy mibany be io zany efa nasiana pilatro io fa tsy dia atahorana etsiketsika tsomo ka ohatra fa nakaiza foana koa ary miangola fa izy zany ramose le zanako vavy aina izy iny ka fa mbola taiza foana ry manahoana daholy manahoana ianao mademoiselle fona diary mba tsy nampoziko koa iny kifa azafady any mamelaky tsy mitazona lahelo aminao mademoiselle mamela anao misaotra ki aleo amin'izay angamba andeha papa any an-trano miandry anao mirary fahasalamanao andriky diary misaotra tompoko eny ary ahy moa ka zanakao izy iny vavy tokako izy iny ry fa tena tsy haiko izay manjo azy fefa psikiatra firy izay mitondrana azy zay ohatra fa maninona izy rato mba ampidiny kely ny azafady zany ondako izany fa ohatra ny teatory be ay eo ary fa ahoana ary monsieur Victor fa inona ny manjoa azy hatramin'izay nalasa nandramatovy vadiko reny izay dia tsy fantatra mihitsy na manao hoana na manao hoana izy lasa masika tsy dia tia mifandray sy miresaka aman'olona kizitinjitina tsy mijanona amin'ny toerana be olona tena tsy haiko rysea zany ve tena tsy fantatra hoe efa telo izay ny dokotera vazana saiko nijery azy nefa dia mbola iny tsy misy fivaniny ihany mampalahelo zany tena voan'ny areti-tsaina tokoa izy raha izany fa tsy nisy fanafodina sain'ny dokotera hovidiana indray teo aloha tiaka dia mila manao radio koa nijerenan'ireo tanany sy ny lamosiny avy ireo ay dia ho kilemena mandrakizay ve zany le zandriko tsy afaka mindra ntsony fa dia hipetraka amin'ny seza misy kodiarana foana efireny no teny dokotera rysea tsy dia misy ataorana ntsony no ny aminy ka tsy afaka mitazona ntsony ny hopitaly fa any an-trano indray zany manaraka ny fanafody sisa miatsara mian-dalana eo any reny fahasalamany araka ry ny teny lazain'ireny sao dia tsy rariny kosa izao monsieur Victor iny zanakao iny ihany natonga an'izao oka rysea tsy misy azotsika atao ntsony inge manaraka fitsaboana ngamba no alanenina farany ndray
dia potika izany no avin-jandriko. Inona tsoa moa ny aminy, sady mbola ampiny ny fahasahiranana koa izao ny fijaliany. Za tokony hikarakara azy tsy maintsy mandao azy no ny asa fivelomana. Aza matahotra efa hiatsoako momba azy rehetra mandra-pahatsefako azy tsony e. Akako mpanampy nareo hikarakara sy anara-maso ny fahasalamana. Zany ve? Fa miasa iza mosy? Miasa amin'ny garage iray izay ahy. Raha mazoto se dia raisiko hiasa ao amiko e. Manampy mivarotra ao amin'izay mangazaiko izay se dia afaka manao raha hafa izay manavanana se ihany koa raha ilainy izany amin'ny fotoana mampety azy. Ka hoana, mety amin'se izany? Tsy maninona ka, mety amiko tsara izany. Ny karaha mandray aza matahotra se zay izany ndana mampirina ny entana rehetra fa zahaka ny fiarainy am-parikina mindrazy akaikaiky mba amora ny fampidirana ny diareo anaty fiara. Andraso aloha monsieur Victor. Fa hoana se misaotra betsaka anao izay mena tamanko e. Olona tsotra loatra ianao fa tsy toy ny mpanankarena sasany. Tsy hitako intsony izay fomba hisaorana anao. Mankasitraka indrindra tompoko. Tsy misaorana izany se sady iny ilay dokotera fa tonga dia manara azy e. Tiary vendrika ato e. Ie, reraky nipetraka teo aho dia nitsotsotra indray mba nalaky ny ravandray ela androany izany. Nasainy monsieur Victor nody aloha raha vao vita le fiara nasainy namboariko. Nampitondra mofo mamondry koa ange izy ty. Misotra azy tena manam-panahy indranga iny ka vitsy ny to azy. Marina aloha izany midery azy avokoa ange ireo mpanampiny ao ireo ay fa ty mengola zanany ty no mampiorikoditra andro zareo raha sendra mandalo ao. Mengola nefa tsy tia makany ampivarotana. Mijanona ao hatrany foana izy na mivoaka ny velany. Alako mihitsy ny tovavy fanahoana ka iny ihany na tonga andrio toy izao nampitondra hery firy andry sahady nefa tsy mbola misy firy ranorana akory io. Mety efa izao angamba letsy mifandaharana ho hafa aza dia mametsy ny hafa toy izany loatra. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola velinaina. Ny dadana ingeka efa nanao izay ho hafany amafana izany tsiny ampilolohavinao azy izany. Angamba reny ampiverina vatandrio toy ny taloha tsony ka. Aza mitazona helokampoto izany rato ianao nge no melona ny farany. Mba foninina loatra reny no mitepo ao anatin'ny ria aho sabatra indrika ka ho sambatra avokoa sika raha samy manao toy izany. Kosa tsy hoe vo izao ange iny tovavy iny nampitondra faisana antsika toy izao akory fa mbola misy inona indray? Mbola iny mengola iny natonga andritsy nanao voyage d'étude. Fa ahoana? Izy anga ilay vehivavy nanendrikendrika anareo nangalatra n'ilay pesony tantarainy landry mandeha iny? Iny mihitsy mafy ange ny alavola telo etsy teoneo izany mba soa ary fa izay sirizany nandoha azoko. Ay ve anga vitan'izany ihany ka. Fa mbola nisy inona indray? Tsy adiniko mihitsy nanondrahany raha mipotaka maimbo tamin'ny fiara teo akaiky ny vavady andry zareo teo izay. Ay mbola nisy an'izany? Ary ny vavana tony ara sendra mba nanontany asa tao amin'ny zareo andray mandeha. Alako iny tena alako. Mpanao tsindrio fahalavy sy mampizoka fahoriana ho afoana. Mafy tokoa aloha izany fa aza dia mametsy ny azo mba tsy fidino azy koa ange ny mahazo azy. Tsy adala ange izy tokony ho fatany tsara ny zavatra tokony ho ataony sy ho teneniny fa amiko ara-tsy toetra tsy fanambanin'olona izany. Aoka izay ka dia avelao any koa izany to mahasorena ny lafotsiny ka mampalahelo aloatrako. Fa nanao anaty koa aloha izay le tanandry mbola manay tena foana. Efa tsy dia maninona loatra intsony ka. Efa niteny tamin'ny monsieur Victor momba an'io dia nilaza izy fa izy dokotera alefa noho ny eo maraina hijery akaiky azy. Ay kosa? Ary ho anao amin'izay ty mofo mamy ty to variandresaka teto tsika da dia lasa mpiaindray izy tiako. Eny tokoa
dia mbola mamerina fisaorana letsirado mba niarany azy antsika sila tsy misy saorana ho inona fotsiny mampinamana sady miantra olona angely ty monsieur Victor iny tena tsotra tokoa izy tsara vitana mihitsy zay mifandray any fa efa nanahoana manana ty fahasalamany diary any za koa raikitra foana tato ato dia tsy afaka namangy azy ilay efa tsy dia maninona tsony izy ka efa tsy dia misy manay tena be tsony ny vatany rehetra kosa efa mba tsara zany ka oka ary letsy tonga tamin'ny sampanana isarahana sady tsika isylaty raha pitsondray lesy Efa tonga papa niezaka nody aloha fa amonjy an'ilay fotoanantsika mianaka sa tsy vonona indrindry le hoe ho any amin'ny restaurant mba fetindre androany sombinaiko tratrany tsy azo anoarana fotsiny any androany tontolo ireny dia tsy afaka niara mifety tamindry mialoko tsy maintsy mivitaina androany daholo mantsy ny livraison nahitana tena mialatsiny papa atya tsy maninona ka fa hoaizana efitsika aleo kosa mba ho surprise tonga andry io mahita azy so dia be olona nefa efa voatokana ki zany efa nyfandriako maly mihitsy tsy misy zavatra tokony azo fenandry any miomanaingana fa andeha andro vetivety aloha aza dia be nikenikena loatra fa efa midimo sasany eny zao ka tsy anao manjamanja zany tena tratrariva noho iny toejavatra tao ampiasany iny monsieur Victor koa no dia aloha dia tsy maintsy niandritra tany mpiambina vao afaka niala tao fa mifiry moa zao tena efa mivaly sasany kay ka hitako efa tena maizina sy mangina be ny lalana za koa tsy mitondra lampe de poche fa tsy nanapo ny alipody zaoko ny telefônina tokony arehatra nefa ty lobady sa tsy misy atsonany any an-trano koa mitaitainao zao diary fa nisofoko ve ny lany galovana sa andraso hoe tena olona miantso vonjy zany fa aiza ho aiza nefa zany ty lalanyity koa tsy mba misy jirona mba tara-pazavana mba mielina kory fa dia maizina tanteraka misy zavatra fotsifotsy ry aloha ry zany aleo mitapifo manaratsisiny sady mandroso tsy moramora ihany aloha tena fiara io fiara tena olona tratra nyfandibany ola io misy olona midarika sady maka zavatra koa io kay le ty fa inona koa zany zavatra namingana ny tongotra zany le ty to hazo azo tapaka sady ngeza raha tsy nanaokiraro